Fa mahakasika vaovao ny tily eto Madagasikara kosa indray dia i Toamasina no nisafidy andray ity andiany fa 500 fiofanana ny tily eto Madagasikara ity. Enkaja enim-boninahitra araka izany ny tanànan'ny Toamasina nandray ity fiofanana zay azo lazaina fa lehibe eto Madagasikara ity satria dia ireo piofana dia saika avy amin'ny lavalonynosy no tonga mandranto izany fiofanana eto Toamasina izany. Ny safidy zareo ho any amin'ny Toamasina faharoa satria sady milasy ireto tily ireto no mandray an'izay fiofanana izay. Ravinala moa no tena votoatiny na ny anarana filaza ity fiofanana izay atao eto Toamasina ity. Tsy hoasina resaka lava izy ity fa andeha tonga dia hoarantsika antsary eo ihany koa ny fanadihadiana tamin'ireo mpianatra sy ireo lohandohany manome an'izay fiofanana izay, indrindra ny lehiben'ny tily eto amin'ny faritra Toamasina samy nandray fitenenana avokoa. Ndaony hoarantsika izany. Tsika rehetra zay manaraka anay amizao tonga eto amin'ny faritany Atsinanana ny tily eto Madagasikara manoloana ny Ravinala zay ho tanterahana eto ny lasy faha 500. Makasitraka misaotra ny Betily zay namiandraikitra anay ijery akaika manoloana an'izany lasy Ravinala zay atao eto faritany Toamasina zany, ary misaotra koa ny tompon'andraikitra rehetra atao anatin'ny lasy izay hiteny eo moa zareo manoloana an'izany lasy Ravinala zany satria manana ny staffiny sy ny birao ny TPTM zay mitarika n'izany lasy zany zay atao eto Toamasina, ka dia makasitraka an'izareo ary misaotra sahady amin'ny anaran'ny Betily eto Madagasikara ny tenanay amizao aty anatin'ny lasy aty Tapakala izao. Eto taty zao presque misy anay amizao fotoana zao manatanteraka ny lasy Ravinala fa 500. Ny lasy Ravinala moa dia lasy fanofanana mpiandraikitra tily eto Madagasikara zay lasy nasionaly karakarain'ny braon-tary-panofanana. Amin'ny mahalasy nasionaly azy moa dia misy mpiofana avy amin'ny faritra samihafa izay tonga eto dia ny lasy Ravinala ohatr'izao dia ny braon tary-panofanana nasionaly no mikarakara azy dia manendry ny tary-panofanana izay efa manana ny dingam-panofanana mifanaraka amin'izay moa zany amin'ny mahampanofana azy dia tamin'ity lasy 500 ity dia nanendry ny Floyabel ny braon tary-panofanana nasionaly hitarika an'ity lasy ity. Eto Atetezapasika tokoa ny lasy zay mitomboka tamin'ny 3 Aogositra zay farana amin'ny 10 Aogositra. 70 no isan'ny mpiandraikitra mpanabe tonga eto ary misy 70 kosa ireo tarika na hoe ekipa manatotosany lasy zany. Ny plasy 70 mahanasional an'izay dia avany amin'ireo faritra maro manerana amin'ny Madagasikara, misy ny avany Ambatsoa, Analanjorofy, ny avy amin'ny Vatovavy Mananjary any, avany Ambatondrazaka, ny avy amin'ny Alamangadimy, misy ny avy amin'ny Boeny ary mazava ho azy moa eto Atsinanana ilay izy dia misy ny avy eto Atsinanana zany aty amin'ny faritra Atsinanana ao ny Ambatondrazaka. Ary tsy valo andro ty fanofanana zay ho tanterahana eto amin'ny Atetezapasika ity amin'ireo mpiandraikitra tompo-toerana avy any amin'ny faritany aviany samihafa any. Eto dia mitondra teny fankasitrahana sy fiarabana ho an'ny vady aman-janak'izy ireo, ho an'ny ray aman-jenin'izy ireo zay namelan'izy ireo ny ofana taty mba ho tena ho mpiandraikitra tompo-toerana any amin'ny fivondronana sy ny faritra ny aviany avokoa, ka ho tanteraka ilay slogan ny scoutisme maneran-tany manao hoe ready for life. Eny ary dia tia mpamaranana dia tiana ihany mampatsiaro ny tanjona zava-kendren'ny fikambanana tily eto Madagasikara dia ny anabesy an'olokolo ary andray anjara ny fampivelarana ny maha olona feno
ny ankizy sy ny tanora beazonao aminy a mba olombanina ho tonga vavolombelon Jesosy Kristy a ho andro ny firenena ary ny firenena vanina andro ny fianakaviana. Izay mitaiza ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-petsepo ary ara-moraly ny fikambanana Tily eto Madagasikara. Eto zany dia amin'ny tipo mandeha misaotra anareo rehetra nanaraka ny aina zany hoe fanabeazana skotisma zay lasy karakarain'ny Tily eto Madagasikara zay dia makasitraka indrindra ary manentana anareo apiditra ny zanatsika ao anatin'ny fanabeazana skotisma fa fanabeazana feno no atao anatin'izany skotisma. Chef tenina Elia avy Mananjary raha niala tamananjary anay dia tsy maintsy nandalo tao Antananarivo ekany zay vao tonga taty Tamatavy dia ny anton'izany masiny fa ny fitiavana ny fikambanana fitiavana tianovotraika efa hoentina agnabe ny zamadinika zay tezainay ao agnatiny skoty zay dia mahafinaritra ny fiainana an-dasa. Za Sefitaine Florida avy any Sava faritry Andapa. Niala tany Andapa dia tonga Sambava mangala tomobily dia avy Sambava amin'izay mangala tomobily mandeha Ambilobe, avy Ambilobe ndraiky mangala tomobily mandeha Antsuy, avy Antsuy amin'izay koa mangala tomobily mandeha Antananarivo, avy Antananarivo amin'izay koa mangala tomobily mandeha atao Atolia, mandeha atao Tamatavy. Tsy zay antony zay fô no fitiavagna be azy sy fitiavagna hagnampitseka efa mahafinaritra andasy lasy 150. Zaho moa mpiandraikitra Sampanamena avy any Majunga Boeny. Niala tany Majunga tonga nandalo ta Antananarivo avy eo nandeha taty faritra Atsinanana Toamasina. Noho izany ny fitiavako ny beazoko mba ho tonga olombanina sy ny fitiavako amin'ity fikambanana ity natongavako eto hiatsika formation tsara ny fikambanana.